ahafahantsika miombona amin'izao fotoana izao. Fantasitsika tsara moa ny anton'izany fa ny fijimandry ny manantsika ny avatsika fanfamena ka hitondrantsika mbazaka indrindra ny antononany sy ny fianakaviana izay lozany ary isika namana sy mpiara-maniny taminy teto Majunga. Iangaviana homantsika eo an-tanana ny salamo faha-efapolo salamo faha-efapolo miarahantsika mamaky ny voalohany hatramin'ny fahatelo ary eo aorianan'izany no anaovantsika ny hira fanampy ny fahavalo amby efapolo ny andiny voalohany sy ny faharoa. Salamo faha-efapolo ny andiny voalohany, faharoa ary fahatelo dia ny hira fanampy ny fahavalo amby efapolo ny andiny voalohany sy ny faharoa. Iara-mitsanga antsika amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Ho aminareo anie fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Iarahantsika mamaky ny salamo izay efa mivelatra manoloantsika manao hoe: miandry dia miandry an'i Jehovah aho ary mitodika ny tsinjo ahy sanandreny fitarainako. Dia nampakatray avy tamin'ny lavaka fiandianana izy, eny tamin'ny fitatamandrevo, ary nampipetra mitondro teo ambony vakilampy izy ka nampizoro ahy. Ary nanisy firam-baovao teo am-batako izy dia fiteranan'Andriamanitsika. Maro mahita izay tahotra ary atodika an'i Jehovah. Amen. Oh,
vavaka ankira izay tononay eo anatrehanao satria fantatray fa ny zavatra rehetra ataonao eo amin'ny fiainanay na atao masoandro mibalika na indraindray koa everinay ho alina maizina dia avy aminao ireny ary fantatrao fa mahasoanay ary azonay antoka koa fa ampy anay ny fahasoavanao ka ahafahanay mamakivaky ireny rehetra ireny. Izany indrindra ny Tompo Andriamanitray no hiderahanay sy hanomezanay voninahitra anao ankehitriny noho ny amin'ny faharesenay lahatra fa Andriamanitra mitantana ny fiainanay zanak'olombelona ianao ary tsaroana manokana ny fitantaranao ny fiainany tontonaina efa mianaka nandritra izay fotoana ela izay. Isaorana ianao ny zavatra rehetra nasehonao teo amin'ny fiainan'izy ireo ary ankehitriny na dia mandalo andro manjongona ary ny fianakaviana noho ny fodimandry ny havanay amalalanay dia fantatray fa eo mandrakariva ianao mihay sy mijery azy ireo dia misaotra anao sy mankasitraka anao izay ny amin'izany rehetra izany. Hifonanay aminao ary izay fahadalàna sy fahadisoana mety nataonay Tompo sy ny fanaraka tamin'ny sitraponao ka nampisaraka anay aminao. Mamondrafo aminay ary mamelanay ianao dia aoka ny fanahinao masina hitady-dalàna anay mba ahafahanay mandeha araka ny sitraponao amin'izao sisa izao satria Andriamanitra mamela ny heloka ianao. Ankehitriny ara dia manatanteraka izao fotoam-bavaka izao izahay Tompo irinay sy hitalaonay ny fanahinao masina hiasa ka tonga anay tsirairay avy ahatsiaro indray ny fitiavanao anay ao amin'ny alan'i Jesosy Kristy. Amen. Afaka mipetraka. Tonga amin'ny fotoana vakiana ny ten'Andriamanitra ho amin'ny alohan'ny fikambanana Tompon'Andriamanitra anatanteraka ny vavaka sy ny valintena dia ataontsika ny rafito sekonjato ny anjery voalohany any. Jesosy Kristy nanaovanay zava-manokizany. Amen. Ny vakteza voalahatra antsika androany dia izay hita ao misy katsomboky epistily. Ny epistily voalohany any Tesalonianina. Tesalonianina voalohany ao toko 5 ny andiny 4:10 ka hatramin'ny 4:20. Tesalonianina voalohany toko 5 ny andiny 4:10 ka hatramin'ny 4:20. Izany dia manambara ny amin'ny fanarahana sy fanaovam-belombo. Toy izao ny fivaky ny teny amin'ny Rahatompo. Ary mananatra anareo izahay ny zalahy anako izay tsy mitondra tsara, ometoky ny malemy saina, mampaherezo ny leraka, mandefera amin'ny olona rehetra, tandreo mba tsy hisy mampalatsy ny olona, fa miezamatra kariva hitady izay tsara na amin'ny namanareo na amin'ny olona rehetra, mifanimatra kariva, mivavaka, hazaka tsara, misaora amin'ny zavatra rehetra,
fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Aza mamono ny fanahy, aza manao tsinitsinina ny faminaniana, fatao ny zavatra rehetra, azony mafy izay tsara, fadio ny fanao ratsy rehetra. Ary Andriamanitra ny fiadanana ne hahamasina anareo samy tanteraka, ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka fa tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Matoky izay miantso anareo sady izy ihany no hanefa izany. Amen. Manamasina fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Mialohan'ny andrenesantsika miafatra fo izay avy amin'izany tenin'Andriamanitra izany, dia ataontsika eo fitsanganana ny hira faharoa ny andimy fahatelo. Ny hira faharoa amin'ny FM andimy fahatelo. Ankehitriny dia tsy tontena koa no hijoroka eto fa izara sy anazava foy izay nosotomina avy amin'ny tenin'Andriamanitra izay novakitsika teo. Ity pejy voalohany toko fahadimy nosoratan'ny Paoly ho an'ny fiangonana tany Tesalonika ity dia misy hafatra maromaro araka izay novakitsika teo. Misy zavatra maromaro no tenenin'ny Paoly ho an'ireo kristianina tao Tesalonika ireo zany fa ny anankiray izay andraisantsika hafatra foy androany dia ny andiny fahavalo-ambin'ny folo izay azo heverina fa mahakasika antsika indrindra amin'izao fotoana izao izany dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao Kristy Jesosy ho anareo. Ny zavatra mahagaga dia izao hoe asaina misaotra isika. Amin'ny ankapobeny manko matoa asaina misaotra izany, olona anankiray misaotra amin'ny ankapobeny dia mahatsiaro hoe nisy zavatra tsara niraisiny na nisy zavatra mahafaly niraisiny izany dia misaotra tonga dia ohatran'ny hoe mandeha automatika izy misaotra n'izay olona nanome na misaotra n'Andriamanitra koa. Fa ny zava-tsikotra masin'tika dia tsy hoe izay mahafaly ihany no teneniny hoe isaotra fa misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra izany hoe na inona izany zavatra misy eo amin'ny fiainantsika dia tokony misaotra n'Andriamanitra foana isika fa izay no hatanterantsika ny sitrapony. Raha ohatra izany hoe amin'izao zavatra lalovantsika izao izany hoe ny fahoriana moa izany ho azy teny mianaka indrindra izany hoe taty rotsy sy ny sosiny eka antsika izay namana nanana fifandraisana tamin'ny taontaonaina koa izay tena efa nifampitondra toy ny mpiray tampo dia inona ara ilay hoe isaorana sanatria hoe misy fahafatesana dia hoe faly misaotra izay misaotra anao azy Andriamanitra fa maty ilay havanay fa dia faly be zahay Jesosy dia misaotra betsaka hoe tsy hoe izay akoizany dia hoe misaotra zavatra rehetra hoe raha misy izany izao amin'io izay vatra resantsika io dia farafakely hoe anankitelo no tokony isaorantsika n'Andriamanitra. Ny voalohany aloha dia hoe misaotra n'Andriamanitra tamin'ny fotoana nomeny antsika nahafahana niaraka tamin'ny taontaonainy na ho an'ny vady aman-janany izany ho an'ny ray aman-dreny sy ny ray tankoary ny fianakaviana fa ho antsika tsirairay avokoa
samy nanana izay zavatra fotoana niarahana tamin'ny tontonaina, samy nanana izay mifampizarana tamin'ny tontonaina, na tamin'ny asa fanontolo, na tamin'ny lafin'ny fiainana andavanandro, na tamin'ny hoe asa ampiasana. Misy ny fampizarana traikefa koa ngamba fa zany hoe tontonaina zany dia singa anankiray tao amin'ny fiainantsika tsirairay avy, samy nafantatra n'izay nalovany teo amin'ny fiainantsika. Dia raha tsy misy izany tontonaina dia nisy zavatra vanga zany tao amintsika satria tsy nahatanteraka n'izay zavatra niarahana tamin'izay tsika. Dia izay no anankiray voalohany indrindra hoe misaotra an'Andriamanitra tsika, misaotra an'Andriamanitra ny vady aman-janany fa nanana fotoana niarahana taminy, nanana fotoana ny fampizarana zavatra maro taminazy. Ny faharoa dia hoe inona koa no antony hisaorantsika an'Andriamanitra, misaotra an'Andriamanitra isika satria nandritra n'izay fotoana mety heverentsika hoe fohy amin'ny maha-olombelona tsika satria 7 taona zany tontonaina zao izy indosiny fahafatesana io zany hoe natson'ny tompo zany. Dia tao anatin'izay 7 taona izay tsy dia hoe zavatra any amin'izao tontolo izao no nahasarika koa fa nanana fotoana nanompoana an'Andriamanitra izy, raha tsy teny fa tsy nitao amin'ny estika ava ondrovovovao ihany zany. Raha treo fotsiny ara no fantatritsika amin'ny akamaroantsika zany dia nanana anjara toerana lehibe tao amin'izany fanontona zany tontonaina, zany hoe nanana tombony izy zany nampiasana ny talentany anompona an'Andriamanitra. Dia izany zavatra zany no tokony hahafaly antsika dia hisaorantsika an'Andriamanitra satria afaka niaraka niaria, afaka niarana notanitsika. Mety ataontsika vazivazy raha ny fomba fiteny ankehitriny ngamba na hoe fomba fiteny amin'izao hoe tsy ampitendry angamba ny an-danitra dia natsoan'Andriamanitra ny mpanompo hoe alaina meloa fa any manko tsisy afa-tsy fiderana fa tsisy zavatra afa-totsony ana fa tsy miverana an'Andriamanitra. Dia tena marina dia hoe efa vita ny mission nampanaoviny tompo azy teto zany, vita ny mission dia natsoan'ny tompo izy tsy manana anjara amin'intsony zany izay mety fanaintainana na faharariana na zavatra mety mbola iainantsika amin'izao fotoana izao fahoriana samihafa fa efa sambatra eo anilan'ny tompo izy. Zany raha teo moa teny safidiany fianakaviana ao anatin'ny fiaram-para-tontonaina dia hoe fa izao dia akaikin'Andriamanitra ny mahatsara. Izay zany no maharesy lahatra ny mpanompon'Andriamanitra, maharesy lahatra ny fianakaviana hoe any no mety aminy dia izay no isaorana an'Andriamanitra hoe afaka nanompo azy tontonaina dia isaorantsika an'Andriamanitra zany, afaka niara-ny taminy isika dia isaorantsika an'Andriamanitra zany. Ary ny anankiray farany izay zavana fohy amintsika dia hoe ny tokony isaorantsika an'Andriamanitra koa dia hoe nanome fampanantenana sy nanome toky nanome fampanantenana sy nanome toky Andriamanitra. Raha nalainy mody any aminy ny mpanompony dia izy tsy mivadika fa tena nanome toky hoe ilaoza ny zanakao fa izao no ame lazany, izao no toky ny vadiny aoka hoe toky ny vadiny mitondra tena. Tsy zavatra raisin'ny olona rehetra zany fa izay tena mino an'Andriamanitra no afaka resy lahatra ny amin'izany. Ekena fa hoe mafy, tena mafy ny fisarahana amanaina, tsisy mahasolo izay toerana avelan'ny tontonaina eo akoriny fa mahazo manantena sy mino kosa ny ankohonana sy ny fianakaviana, mahazo manantena zany izy ireo fa tsy irery fa Andriamanitra mihitsy no mandray an-tanana ny fiainan'izy ireo. Tsy mandehandeha fahatany zany planin'Andriamanitra ho an'ny fiainan'ny zanak'olombelona fa na ny fiainan'izy ireo na atao hoe etsika koa dia misy antony avokoa. Dia na dia efa misy andro manjombona, fotoana manjombona zany dia misy tsirom-panantenana vaovao foana satria Andriamanitra nefa manome toky mihitsy, manome antoka fa tsy irery akory na dia hambotsy sy mpitondra-tena fa eo foana Andriamanitra mitsivona sy mijery azy ireo. Dia tahaka izany koa tsika fianakaviana tsy mahatsiaro irery, tsika namana tsy mahatsiaro irery fa manana an'Andriamanitra. Dia izany no tokony isaorantsika an'Andriamanitra zany hoe raha atao fehezina zany fehezina zany izay zavatra nyzaraina tamintsika teo araka teny teo, tsy hoe toriteny fa fizarana no tenin'Andriamanitra. Dia izao hoe misaotra ny tompo isika izay ny sitrapony noho ny nananantsika ny avatsika na ahafahantsika niara-nizara sy niarahantsika sy ny fampizarantsika taminy. Faharoa isaorantsika ny tompo satria nanompo an'Andriamanitra izany nanantsika sy avatsika izany tamin'ny fotoana nahavelomana ary efa nalain'ny tompo any aminy izy. Ary ny fahatelo dia ny tompo mihitsy no manome antoka ny jereny manokana ny vady aman-janany ka tsy tokony ho kivy. Dia izany rehetra izany
tokony anisany izany fa tsy hoe izay ihany tokony hisoratsika an'Andriamanitra fa anisany tena zava-dehibe hisoratsika an'Andriamanitra izay zavatra anankitelo izany. Rehefa tena mbola anatin'ny fahatandràna ny avantsika izany namantsika izany araka ny teniko teo no lasa nandao antsika kanefa izay izany ny fetra nomen'Andriamanitra azy hiainana tetỳ anifontsika. Rehefa mandalo toe-javatra toy izao sika dia andiny tena sy ny talao amin'ny tompo hoe mampianaranay anisan'ny andronay ahazonay foheny satria na dia miray segondra tsy isika no tompon'izany fa mametraka an'izany amin'Andriamanitra fantsika amin'Andriamanitra sika izany dia aoka ho fenonany fanompoana ny tompo ny fotoana izay mbola omeny antsika hiainana ho feno fisaorana azy hatrany isika. Amen. Ho an'Andriamanitra ireny nymanitra. Amen. Iaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo misaotra anao izahay fa ataonao tsapanay tokoa fa mila misaotra anao izahay fa izany no sitraponao. Mila misaotra anao izahay satria na dia mandalo fotoan-tsarotra sy andro mandrongona ara ny fianakaviana, indrindra fa hitaty-rojo kely mianaka dia ny hany azonay antoka sy ny antenainay dia ianao Andriamanitra tsy miala amin'izy ireo. Ianao Andriamanitra tsy mivadika amin'ny teny fikasanao fa miazona n'izany ka mahatanteraka izany amin'izay matoky anao marina. Isaoranay ianao ny teninao izay nomenao anay ahafahanay mahatsiaro fa tokony hisaotranao izahay no namelanao amin'ny tontonay na niaraka taminay ny izy taminay. Tokony hisaotranao izahay satria nanompo anao izany zanakao izany ary tokony hisaotranao izahay satria Andriamanitra manome toky ny fombanao ny ankohonana sy ny fianakaviana ianao. Izahay reto koa tompo dia mahatsiaro fahabandana satria namana akaiky anay no efa tsy eo kanefa matoky izahay fa miaraka aminay ianao. Mivavaka ary izahay tompo tsara indrindra ho amin'ny fianakaviana manontolo na dia tsy ny fanatry maso aminay ankehitriny ary. Fantatrao ny rahatrapo, fantatrao ny alahelo izay mandrodika ny fon'izy ireo amin'izao fotoana izao. Atan'izao ampionony ary ataovy matoky fa Andriamanitra mahafantatra ny momba azy ireo ianao ary tsy hamela azy ireo irery. Mivavaka manokana izahay Andriamanitra ho an'ny taty-rojo, ho an'ny soa sy ny aiko. Jereo amin'ny indrafonao izy ireo ka tanterao aminy ny teny fampanantenana nomenao fa miainy kamboty sy mitondra tena tokoa ianao. Jereo amin'izany lehibe n'indrafonao izany izy telo mianaka tompo aza vela ho kivy atrakao marina fa tsy maintsy malahelo ary marotsaka ny ranomaso nefa kosa ianao Andriamanitra no mampahery sy mampitraka azy ireo. Jereo manokana tompo miaiko kely satria anniversaire ny rapitso, ianao mahafantatra fa mbola zaza izy ary tsy mahatsiaro akory an'izany hoe fahabangana noho ny fahafatesany indray. Kanefa dia fantatra kosa fa ao anatin'ny fotoana toy izany dia betsaka ny zavatra mifamaofao ao anatin'izany anniversaire izany ka dia mangataka ny hanomezanao azy ny fitoniana ary hanomezanao azy koa fifaliana na dia ao anatin'izao andro manjongona izao ary. Eo ihany koa tompo ny fetiny indray izay tsy ho ela fa amin'ny alahady izao. Tsy maintsy mahatsiaro fahabangana ao anatin'izany satria efa tsy ohatrony izany indray izay nomenao azy ireo izany. Ampaherezo hatan'izao ny saina sy ny fon'izy ireo ary ataovy mahay mifikitra aminao hatrany hatrany fa Andriamanitra tsy mandao azy ireo ianao. Mombany fianakaviana manontolo ianao Andriamanitra, mombany namana sy izay olom-pantatra ny mpiara-miasa izay misy fahabangana ihany koa noho ny amin'izany mpanomponao izay natsoinao izany. Ianao no handamina sy hijery ny fiainany tsirairay avy ary dia ampioreno aminao izahay, ampioreno ny fononay hatanjaka sy hitoetra tsara ao aminao Andriamanitra. Mametraka izay mbola adidy rehetra ho tanterahan'ny fianakaviana amin'izany zanakao izany izahay Andriamanitra, na ny amin'ny fikarakarana rehetra, na ny amin'ny fanompoam-pivavahana, na ny amin'ny fandevenana izay tanterahana amin'ny sabotsy ho avy izao. Ianao no momba sy tantana ary
hialoha lalana amin'izay zavatra rehetra kasainy. Izahay koa tompo dia ataovy mahatsiaro mandrakariva mitondram-bavaka amin'ireny namanay ireny, mitondram-bavaka sy telo mianaka sy ny fianakaviana, satria tsy mora ny miatrika izany fahomana izany, fa ny azo antoka dia ianao Andriamanitra miasa ka tsy manome azy lehibe. Dia misaotra indrindra Andriamanitra noho ny ahafahanay mametraka izany fiainan'ny fianakaviana, ny fiainan'ny namana sy ny mpiara-manontolo, indrindra ny fiainan'ny ankohonana taontaonana izany aminao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany mangatahana izany vavaka izany ary sitrakay ny mampiombona izany vavaka izany tonga amin'ilay tsara indrindra nampianaranao Raha sanandatra, hoasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao sy an-tanitahakina ny an-danitra. Meo any an'izy any nasaza ho anay, ary mamelany elokay tahaka namelana izay meloka taminay, ary izay mitondra ny amin'ny fakapanahy, fa manafahana amin'ny ratsy, hanao amin'ny fanjakana sy ny hery, ary amin'ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mialohan'ny hamaranantsika ny fotoana dia misy fanazavana tena marina angamba izany dinidinika foana hoe tsy fantatra hoe inona no mety amintsika izany hanao cotisation miaraka ve ho alefa any sa misy efa nanaky fikasana hoe hanao anazy ka mety daholo asiana atao hoe tity dia izay vonina hanao cotisation izany dia mandrotsaka ao dia jerevantsika ilay izy amin'ny farany hoe ohatrinona ny azy dia teneninantsika rehetra raha ohatra moa efa misy eritreritra ny hanao na efa nanao na hoe mbola hanao anazy manokana dia tena tsy maninona mihitsy ihany koa fa samy fandraisantsika anjara amin'ny adito farany atao amin'ny tontonaina daholo izay. Izay namany no fanazavana foy a. Dia amarana sahady izao fotoana izao tsika iaraka hitsangana isika hanao ny hira valopolo sy efajato ataontsika daholo ny anjiny telo.
sy omena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary tanteraka amintsika rehetra ny izany. Ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantoka any voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy rehefa nianatra ny fahoriana vetivety ianareo dia izy no hatanteraka sy ampitona ary ampitoetra anareo. Amen. Petraka isika. Eo an'Andriamanitra ivery ihany ny voninahitra Amin'ny anaran'i Izy sy ny Sanady ary ny fanehoana azy.